Ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no anolorana ny arahaba ho anao izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity aliny talata fa 7 ny volana septambra taona 2024 ity. Ampanajana ary no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Nanomboka androany ny fivoriana ara-potoan'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Etsy amin'ny lapan'ny tanàna ihany no anatanterahana izany. Nisy moa ny resadresaka nataon'ny mpanolontsaina ny tanàna tamin'ny mpanao gazetinay momba ny fizotry io fivoriana io. Andeha rahantsika ny fanadihadiana entiny Asina Andriamalala eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ahatra 10 andro ity fivoriana atrehan'ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra ity. Io mpanabetsaka amin'ny fandiniana ny teti-bolan'ny commune amin'ny taona 2024 ny lahadinika. Andrasan'ny maro ny momba an'ireo etra-miopampana takina amin'ny sehatra rehetra eto an-drenivohitra izay naberesaka tato ato. Dia efa maromaro no hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy zany. Raha tsy teny fotsiny zao ohatra amin'ny resaka fitaterana dia ho anay zao dia hitanay tsirara ny fampiakarana 700,900 ny droit de mutation sy ny fampiakarana 1,900 en changement de matériel. Eo moa zany dia tiako tsipihana hoe raha niona tamin'ny taxi zany be ny tanàna fony izy mbola candidat dia efa isan'ny fampanantenana izay hoe tsy aka vola mpitatitra izay. Kanefa raha izany ataontsika hoe tafampiakarana ny vola alaina amin'ny mpitatitra izay dia hitako hoe misy tsy fitazonana ny teny nomena ihany ao anatiny. Ankoatran'izay dia isan'ny nanovako fanamariana ihany koa nandritra fandraisako fitenenana teo ilay fourrière 2 000 ariary ho an'ny 10 andro. Io moa zany efa indroa nitondranay fantsiana zahay eo anivon'ny voamirany fitaterana. Kanefa dia amin'ny alahelo zany ny ahitanay hoe mbola ao anatiny teti-bola 2024 io fourrière io tsy nandatsahana na dia ny ray ambulance aza fa dia mbola ao anatiny ao ihany. Ao ihany koa ohatra ny hitako hoe tsy fanaraka loatra dia ny mahakasika ny resaka sosialy. Izy io resaka sosialy io moa zany dia hitantsika tsara faraparany teo ilay resaka fandokoana trano, andoavam-bola isaka metatra tora-droa, ny fikitihana ny trano, varavarankely sy ny sisa, ny plafond. Reny koa zany isan'ny teraka resabe ho an'ny mponina Antananarivo teo alohaloha teo tao anatin'ny teti-bola na sipantsina. Dia efa niaiky moa ny be ny tanàna tamin'izay fotoana izay hoe tsy voadinika tsara ilay teti-bola rectificatif. Dia gaga nefa izahay raha mandinika ilay teti-bola fa mbola ao. Izany ataontsika hoe zavatra efa nanaovana fanamariana izany dia izay zany tsy maintsy nitondrana fanamariana teo anatrehan'ny be ny tanàna izay manatrika an'izao fihaonana izao ihany koa. Raha ho an'ireo mpanolontsaina tanàna lany tamin'ny anarany Antokotim dia tsy anaiky izy ireo raha toka tsy misy ny fitsinjovana ny vahoaka Antananarivo. Zavatra tsotra lazaina ao anatiny dia reny etahitan'ny vahoaka Antananarivo reny ny ilainay ahitsy ny fanandrify amin'ny filan'ny vahoaka Antananarivo fa tsy amin'ny izay mampetin'ny mpitantana fa dia isy dinika lavabe io ary tena mino fa tena adevitra goavana io na dia resaka mandeha alika mivovo ny fanondrena trano sy mifantokoana trano reny tena adevitra goavana io ary izay mino fa tsy maintsy iova io satria ny vahoaka Antananarivo ny arahana mijery eto fa vao manomboka zany aloha zao androany dia mbola fampitafatafana fa mifanankalozan-kevitra tsotsotra ao anatin'ny fanomanana an'izay fa be ny tanàna laza fa hidina izy arak'izay azo atao ary io azo vaina arak'izay azo atao dia mino zahay fa isy adevitra goavana ao anatiny io. Tsy petraka fotsiny amin'izao ny mpanolontsaina timina fa hiezaka anazava ny momba ny zavatra tena ilainy ny vahoaka Antananarivo. Momba an'io efa fantatra ao anatin'ny budget primitif io fa dia izay zany no ataonay hoe tsy maintsy azavaina amin'ny vahoaka Antananarivo. Izao ny zavatra nitakinay rehefa hita izay dia hitantsika eo izy. Fa ny volana oktobra izao no tokony roso amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimera araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Andrasan'ny maro ny momba ny LFR amin'ny taona miditra io. Mpandala politika iray no naneho ny heviny momba izany androany. Andeha rahantsika ary izay fanadihadiana izay entiny Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Tahiriny Aina Ranarynirina. Mena anaty krizy ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy hita izay tena paikady ny fitondram-panjakana amin'ny fanarenana ny ara-toekarena. Ny hita aza dia ny fanakatonan'ny mpitondra ireo orinasa izay afaka mampiasa olona sy tokony ampiditra etra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Anao ahoana ny hoavin'ny LFR 2024
tsy fa tsy mahafantatra ny anina international hoe mety midina ny vidin'ny cobalt sy ny anina nickel fa tsy adalana ny japonais mbola mijanona eo maton'ny japonais mbola mijanona eo mbola misy azony eo zany maton'ny sherita ny ala teo le tsindro ny fanjakana amin'io no statiny ary aza adiny nefa fa raha ny resaka eninay de 300 ny etra-panjakana de avy any amin'ny sherita doly ambatovizany ka rehefa tsy miditra eo amin'ny 2021 anao hoana re ny LFR ny LFI ny 2021 amin'ny octobre zao sady anao an'le LFI le petatoko ohatran'le LFR teo ihany hoe iny le aretin'ny LFR hoanina tsy hoanina fa de tsika maraonisa fa de tape lanio hita mihitsy fa olona mpanentana amin'ny lanonana zany no mitondra antsika amin'izao fotoana zao fa tsy manana hoe vision mihitsy hoe lavitrezaka hoe ty no tratrarina de ohatran'izao lalantsika makany zany nge tena avitany ny président Ravalomanina ny orinasany izy nge ka avy any amin'ny fanapahana ville sy ny fanapahana vary izy no tonga tamin'io anoizatsika ny fampahalalam-baovao firaisamonim-pirenena iray androany no nanatanteraka hetsika teny Antaninarenina teny mikasika indrindra ny tatitra sy ny valin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo momba ny teti-bolam-panjakana no votoatin-dresaka tamin'izany fanadihadiana entiny Njava Andriamahefa eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Antoka ho an'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena ny fisian'ny mangarahara indrindra eo amin'ny fikirakarana ny teti-bolam-panjakana. Fiarah-miasa teo amin'ny fiarahamonim-pirenena avy any ivelany sy ny M6 tatao no nahafantarana androany fa mbola lavitra nezaka ho an'i Madagasikara raha ny resaka mangarahara no resahana. Rehefa natao ny fanadihadiana dia misy ny lafiny telo moa ny vokatra azo amin'ny fanadihadiana io. Ny lafiny voalohany dia ny fametrahana ny mangarahara na ilay fahazona an'ireo atotam-baovao sy atotam-pahalalana rehetra momba ny teti-bolam-panjakana zany dia ny naoty azontsika satria ny naoty tsara indrindra amin'io dia tokony hoe mahazo 100 isan-jato ianao zany raha tena firenena misokatra sy mampetraka fangarahana. Ny naoty azontsika zany dia 700 somary nisy fiatsarany kely izy io na izany na tsy zany anefany dia mbola azo lazaina hoe firenena tsy manome an'ireo atotam-baovao sy antotan-kevitra momba ny teti-bola tena ahafahan'ny olom-pirenena sy ny vahoaka sika mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiainam-pirenena sy amin'ny famaritana amin'ireo laharam-pahamehana tokony horaisina ao anatin'ny teti-bola raha tsy mahatratra ny naoty 280 mihoatra amin'ny 100. Nitodika tamin'ireo antenimera roa tota ihany koa ity firaisamonim-pirenena ity. Sakana iray amin'ny tsy fisian'io mangarahara io ny fanapahan-kevitra irery raisin'izy ireo amin'ny fandaninan'ny teti-bolam-panjakana. Ny antenimera-pirenena dia iangaviana zany mba hanome sehatra ahafahan'ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena manome sosi-kevitra amin'ireo laharam-pahamehana izay voafaritra ao anatin'ny teti-bola sy manome sosi-kevitra sy miady hevitra amin'ireo izay tokony ampiasana ny volam-panjakana alohan'ilay fanaovan'ny antenimera-pirenena ny fifidianana ny volam-panjakana. Itsika mahafantatra fa indraindray matetika isan'ny tena zava-dehibe ny antenimera-pirenena ary hanomezana ny antenimera fotoana ampy mandritra ny ray volana mahery mihitsy tokony andinihana an'io teti-bola io. Nefa fantatsika fa indraindray tsy ao anatin'ny 2 andro tsy ao anatin'ny 3 andro dia lany ilay teti-bola izay tokony hodinihana amin'ny tsiporiany eo anivony antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndolona. Tokony isy zany izay sehatra ahafahana mifanakalo hevitra izay. No mafisin'ny M6 tatao fa teboka iray isian'ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka ireo mpiara-mombon'antoka sy ny mpitondra ny fisian'ny mangarahara amin'ny firenena iray. Fa tsy mbola mifarana ny faneho-kevitra ireo mpanao politika momba ny fifidianana loholona. Mpahay-tantara iray no niresaka tamin'ny mpanao gazetinay tetỳ Anosipatrana mikasika izay andeha hoarahantsika ary izay fanadihadiana entiny Germaine Menjanary izay eo amin'ny sariny tahiriny ianarana ary nirina hatrany. Tetika politika ny isasehan'ny fitondrana amin'ny fifidianana loholona. Iarahan'ny rehetra mahafantatra mantsy ny tsy fampy ny mpifidy vaventy no ny osoka tamin'ny fifidianana. Mampametra-panontaniana ny tena andraikitry ny HCC. Anatin'ny lalam-pandroan'io nge mazava be afaka mivory foana ny Assemblée nationale na dia tsy misy senary eo.
karaha ohatra ka hoe tsy mbola voafidy ny sena mariako tsara aloha fa ny senange tapitrany am 21 février 2021 ngeny mandany reo am'raiky amby roapolo février taona raiky amby roapolo sy roa arivo volany mandany ireo sénateur am'izao fotoan'izao reo a de mbola manana fahefana mivory ara-dalàna am deuxième session ny parlement manomboka am volana octobre zao mbola tsy lany mandany reo mbola andany ny teti-bola mpanjakana am raiky amby folo sy roa arivo raiky amby roapolo sy roa arivo reo de aiza le vide institutionnel zany ny deuxième première session 2021 nge any am volana mai 2021 miaina anatin'ny fitaky ny mpitondra ny vahoaka malagasy fitiavantena politika ny betsaka fa tsy tombotsoa am-pirenena de efa nolazaiko teo hoe raha le karaman zareo teo aloha teo le lazain'ny président Sénat iny hoa manodidina telo tapitry sariary ny karaman zareo iny ny karamana simple sénateur zany iny fa ny membre bureau permanent mbola misy tombony akoatran'iny de raha raisitsika iny zany a no en moyenne de le karamany le 5 ajanona isorona zany a tsy ao anatin'ny Sénat tsony eny zany de manodidina ny 1,740 millions d'ariary isa-taona de firy-sanjatony zay amina budget de 25 milliards ka tsy manodidina ny isan-jatony eny zany de zay nge zany miala tao de aiza le ma budget du voalohany io de inona zay ve de eritreretinao hoe avitana université firy zany mavita université ve ho an'ny universitaire mihitsy ny antaniko afaka hananganana université anankiray ve ny vola 1,740 millions fa lafombavao hafa kosa lasa lavitra ny hetsika mahazo ireo administrateur sy modérateur ireo compte politique ao amin'ny Facebook ndresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany teny Antaninarenina ny mpitantana sady mpiandraikitra ny vondrona Facebook iray manana olana eny amin'ny fitsarana ny tenany noho ny tambazotra sosialy Facebook andeha rahantsika ary izay fanadiadiana izay entiny Asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala nanomboka tamin'ny 12 septambra andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia nanomboka ny fanenjehana ireo administrateur sy modérateur ireo vondrona resaka politika sy zava-misy eto amin'ny Facebook tao anatin'izay tapabolana izay efatra ireo fantatra fa manana olana eny anivon'ny cybercriminalité sy fitsarana tonga hatramin'ny hoe fanototoinana fandrianam-pirenena ny vesatra hiampangana azy ireo voatery tsy maintsy nyroso tamin'ny fanakatonana ireo vondrona vokatra zany ireo mpandrindra anisan'ny manana olana eny anivon'ny cybercriminalité sy ny fitsarana izao ohatra ny mpandrindra ny vondrona andao andalina politika avolenta efa niakatra fitsarana moa ity mpandrindra ny vondrona andao andalina politika avolenta ity ary sous contrôle judiciaire ny tenany amin'izao fotoana izao mandra-piandro ny fitsarana azy amin'ny 6 maraina zay mijery statistique 128 ny publication zany misy olona publié amin'ny 2 maraina telo maraina zay hoe tsy possible mihitsy ny anarahanay maso anazy ray zay de mifaroa en tant que modératrice tsy afaka raha ohatra ka bloquer le olona fotsiny aho ohatra de tsy mahita le publication le olona donc sarotra be zany namey an'le zavatra publien'ny olona ao anatin'ny groupe zay 104 000 membres tamin'iny archivena iny de zay aloha zany zao tsisy afaka publier ao anaty groupe ao amin'ny Facebook moa zany rehefa misy buzz anankiray de miparitaka be le izy zany hoe fraction na seconde na minute ianao zany tsy eo ambanin'ny ordinateur misy olona mipub anankiray ka to de partageny amin'ny groupe PDB fitandronany tena sy ny fianakaviany dia ao ihany koa ireo nanapa-kevitra ny anakatona ny vondrona izay noforoniny isan'izany ny vondrony asa fanaovan-gazety sy ny tontolony ny antony voalohany dia eo ile resaka fandalana ny fahafahana tsy mety aminay raha zavatra manasoaso foana no mivoaka nefa tsy hainay izay mety miteraka fanoitotoinana na tsy izahay raha teo mahita fa ny rehetra dia tompon'andraikitra amin'ny soratany ka raha engagé ny responsabilité ny admin dia tokony engagena ihany koa ny Annie Mark Zuckerberg satria izy ny tompon'ny Facebook faharoa ny valide ireo publication avoaka dia vitanay sy efa nataonay nefa noho io antony eo ambony io dia lasa manao autocensure izahay ny commentaire izay mety misy teny ratsy ihany kosa nefa tsy ho hitanay eo no eo mihitsy izahay manko tsy connecté 24 heures le izy koa raha io voalaza io dia raha misy olona mankahala anay dia mety mora fotsiny ny amandriana anay
sa n'en vaut pas la peine hoy ny frantsay. Tsy faly amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao i Hilda Asinjo izay isan'ny mpandrindra ivondrona asa fanaovan-gazety sy ny tontolony io. Tsy dia fomba loatra mitsokady fa ity tena efa andohalika ny ranombary hoy ny fitenenana. Tiako tsapany mpitondra tsy fandresenareo izay fampandaoliana ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra izao. Ny mahagaga ny mpanara-baovao dia ny hoe rehefa karazan'olona toy inona no ampiarina lalàna sy enjehina. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fitoriana napetraky ny antoko tim teny amin'ny cybercriminalité ny volana aprila lasa teo noho ny alatra siny izay nivalona mangingina tsy nisy tohiny intsony hatramin'izao. Fa izany mikasika iny lafim-baovao iny namorom-panao gazety kosa teny Mahamasina Androany ny antoko vovonana malagasy manarina ny firenena mikasika indrindra ny fitoriana napetraka izy ireo momba ny raharaha écran plat teny amin'ny PAC sy ny fitsarana tampony no antony hoarahantsika ary izay fanadiadiana izay entiny Njava Andriamaefa sy Andry Rakotomalala. Ny 20 Aogositra no nalaina ambavany teny amin'ny PAC tena 67 hektara ireo mpikambana avy eo anivon'ny vovonana malagasy manarina ny firenena na ny VMMF. Nametraka fitoriana mantsy izy ireo mikasika ilay raharaha écran plat nampisaringotra ny ministeran'ny atitany sy ny vadiny. Iray volana sy tapany izao no lasa tsy nahitam-boka ny hatreto ny fitoriana. Manay amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana ireto mpanao politika ireto ankehitriny. Nanaitra ireo fitsarana rotota dia ny fitsarana miady amin'ny kolokolo sy ny conseil d'état izy ireo androany. Ka manay zahay sao dia ho lasa vary mangatsika indray ity raharaha mahakasika indrindra ny CCO ity tamin'ny alalan'ny ministry ny atitany sy Ramatoa vadiny zany. Satria zay mahita fa aingana loatra tamin'ny raharaha teo aloha zany raha tsy anonona fa tsy Ramatoa Claudine Andriamatombola Rajona vo hitatsika fa aingana teo ny raharaha Roli Mercia ho an'ny fitsarana tsotra ny raharaha Berija reo fanenjehana mpanao gazety reo fanenjehana administrateur sy modérateur amina fitantanana groupe amina cybercriminalité fivoizana fanenjehan'olo kafa zay tsy mitovy hevitra politika no namaika fa lay olona zay verina zany fa nisy an'le trangan-javatra ny raha malala iny dia tataky ny tady hoapirimina any ambany any ka tsy ekenay zay zavatra zay dia zay ny anaovanay an'izao lakilosy fanarana ho antsika rehetra izao. Lafim-baovao hafa kosa mandripaka ny kere na ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra atsimo iny voakasika ny olon-dehibe indrindra fa ny ankizy valo araka ny vaovao ny paritaka hatramin'ny omaly mialy raharinombana sy tahiry ny aina ranarynirina no mitatitra ny vaovao mikasika izay. Ankoatra ny haintany dia isan'ny olana sedrainy ireo mponina any amin'ny faritra atsimo iny ny kere na ny anoanana diso tafahoatra. Ankizy valo indray no fantatra fa namony haintany Kilimaroatsy Amboasary atsimo faritra Anosy. Araka ny fampitam-baovao any an-toerana dia tsy misy sakafo mihitsy ao amin'ny tanàna io ary tsy misakafo mihitsy ireo zaza. Vokatra izay tsy fisakafona izay dia miamahi ary tsy misy nofo intsony fa taolana sisa ireo olona any an-toerana indrindra fa ireo ankizy manodidina androka hatramin'ny 5 taona. Tany amboalohany dia noheverina ireo tompon'andraikitra nanaovidina ny fotony tany an-toerana fa tazomoka no nahafaty ireo zaza. Marina fa tsy ireo ankizy irery ihany no lasiba ity tsy fanjari-tsakafo ity any amin'ny tapany atsimo nosiny fa tratrany izany hatramin'ireo olon-dehibe ihany koa. Raha ny voalaza azy dia misy amin'izy ireo no tsy tafatsangana intsony vokatra izay anohanana lalipaka izay olona manodidina ny 4,500 alina sy 10 metsy any amin'ny faritra atsimo iny no voalaza fa mila tohana raha-tsakafo faran'izay aingana ialana mitranga-pahafatesana tahaka ny nazy ireto ankizy ireto. Raha ny vokatry ny fanadidina nataon'ny MICS sy ny UNICEF dia 270 isanjato amin'ireo ankizy latsaky ny 5 taona no tratrany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka. Enina isanjato kosa no fantatra fa tratrany tsy fanjari-tsakafo mahery vaika ka ny iray isanjato amin'ireo no lalipaka. Raha mbola zavatra hafa noho izany no ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana ary raha tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra faran'izay aingana dia horingana noho ny kere ireo olona avy any atsimo ireo.
eo amin'ny lafiny fampianarana efa maromaro ireo Cisco no namoaka ny valim-panadinana BEPC efa nivoaka andro antolakandro ohatra ny valim-panadinana ho an'ireo distrika sasany toan'Anjozorobe efa maro ihany koa ireo efa miroso amin'ny fanaovana ny délibération amin'izao fotoana manahoana ny eto Antananarivo misy ny fanadihadiana tateriny mpanao gazetinay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Vita tamin'ny asabotsy teo ny fitsarana ny valim-panadinana BEPC hoy ny Cisco Antananarivo renivohitra. Miroso amin'ireo dingana tsy maintsy lalovana ireo mpitsara amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka ny alatsinainy teo ny fandikana ireo noty na ny transcription izay tanterahiny any amin'ny CEG Antanimbarinan-drina. Aorian'izay ny délibération izay iarahan'ny mpitsara manapaka ny noty ho an'ireo mpianatra afaka mahazo ny diplôma BEPC. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny tena noty marina ahafahan'ny mpianatra iray fanadinana na firy na firy. Alohan'ny lahady no mivala ny fanadinana BEPC ny atao Antananarivo renivohitra. Ny texte ny atao hoe délibération dia rehefa tsy mahatratra moyenne de 10 ny ankizy zay vao délibérena ny kahany. Zany hoe raha ohatra zany ka 9,99 dia délibérena zany hoe afaka ilay ankizy sa tsy afaka. Zay zany tsy mahalala aloha hoe amin'ity hoe 9,50 sa 9 sa firy tsy fantatra zay zavatra zay fa tokony ho izy 10 zany no afaka. Zay zany moyenne de 10 no afaka rehefa tsy mahatratra moyenne de 10 dia délibérena ilay ankizy. Efa nisy valim-panadinana nivoaka tany amin'ireo distrika hafa ivelany Antananarivo andro antolakandro. 10 faingo 2,70 isanjato ny taham-pahafahana ho an'ny distrika Anjozorobe raha 3,30 faingo 70 isanjato kosa ho an'ny distrika Antanambaomanapotsy araka ny fanampim-baovao avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Isan'ny tsikaritra tamin'ity fanadinana ity ihany koa ny fiakaran'ny taham-pahatongavan'ny mpianatra tonga niatrika ny fanadinana raha ny loharanom-baovao. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra izao dia ny 400 monja tamin'ireo mpiadana miisa 7,707 alina no tsy tonga niatrika ny fanadinana. Andrasana araka izany izay taham-pahafahana ho an'ny Antananarivo sy ireo faritra hafa mbola tsy namoaka ny valim-panadinana. Izany mikasika ny lafiny fampianarana fa isan'ireo mandray anjara ao anatin'ilay fifaninanana First Global Challenge na ny FGC i Madagasikara. Nisy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo mpampiofana ao anatin'ity fifaninanana ity teny Andramena Androany Maraina mitatitra ny antsipriam-baovao mialy rarinombana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nanomboka ny 20 jona lasa teo no nisokatra ny First Global Challenge 2024. Fifaninanana robotika no ahafantarantsika malagasy izany. Natao hanasongadinana ny fananganana robot. Na dia mbola tsy feno tanteraka aza ny vokatra dia azo lazaina ho mamiratra i Madagasikara anatin'ity fifaninanana ity. Mitana vonjimaika ny larana faefatra amin'ireo firenena manodidina 700 maneran-tany isika. 10,7 sy 20 taona no mpifanina voafantina tamin'ireo tontataratasy 10 voarainy mpikarakara mandray anjara amin'ity fifaninanana ity. Mbola tsy tapitra ny fifaninanana efa vita ilay fanaovana challenge iny fa mbola tsy mivoaka ny vokatra. Amin'ny faraiky amby 30 ny volana oktobra no mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokatra. Fa raha ny laharana vonjimaika amin'izao aloha dia laharana faefatra Madagasikara manana isa 7,70. Point efatra zany manelanelana Madagasikara amin'ny laharana voalohany. Zany faefatra zany aloha dia efa mafaly be anay satria efa firenena any amin'ny 700 any no mandray anjara nefa laharana faefatra Madagasikara efa eny aloha eny ny fanivam-pirenena efa zava-dehibe zay fa zay nefa mbola manatena sady manana fanantenana tokonay zahay amin'ny famoahana fomba ofisialy io satria mbola nisy challenge 1,20 mbola tsy voatsara. Zany hoe rehefa voatsara zany ireo dia tsy maintsy hitombo ny point. Ireo challenge 1,20 mbola tsy voatsara eo dia hitanay fa anisan'ireo tsara indrindra satria efa tao anatin'ilay fotoana ny rahanay mipetraka tao amin'ny CFOM zany hoe natsara ny fomba fiasanay. Finiavana sy fitiavana no isan'ny antony goavana andraisan'ireo tanora anjara amin'ny fifaninanana. Eo ihany koa ny fitiavana te hanandratra ny Madagasikara tahaka ireo firenena rehetra. Amin'ny First Global Challenge aloha dia voalohany aminay rehetra zany ny participer anazy fa eo ilay hoe
tsy hoe ny olona efa mahay no alaina amin'ilay compétition fa ny olona vonina ny anatra sy manana finiavana ny andalina an'izay domaine na science technologie ingénierie and mathematiques zay fa raha ho ana manokana dia ny atantoko ny hoe andalina kokoa ny resaka STEM sy ny resaka robotique satria zavatra hitantsika hoe izay mampivoatra ny any ivelany izy mahavita zavatra vaovao manao invention sy création dia tsika koa zany tokony hampivoatra ny Madagasikara amin'izay lafiny STEM izay. Isan'ny fepetra-takina amin'ireo mpandray anjara moa ny fahaizana amin'ny teny anglisy amin'ny mahafifanana risa-pirenena ny First Global Challenge. Fa hotoizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao notontosaina androany hariva tany New York ny lanonana ofisialy fanomezana ny loka Prix Équateur 2020 misy vondrona malagasy mandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Jessica Mireille sy Manu Randriamalala no mitatitra ny andindiny-baovao mikasika izay. Ny Prix Équateur dia fifaninanana maneran-tany izay karakarain'ny inisiativa Équateur toanan'ny PNUD. Ny atao hoe Prix Équateur dia fanomezana fankasitrahana ireo vondrona eny fotony isaky ny fiaviana na isaky ny firenena ohatra izay mampiseho na mampisongadina zava-bita iray miainga avy amin'ny natiora. Vondron'olona ifotony tamin'ny Miray Anandranobe na VOI Tamia avy any Antsirabe Vakinankaratra dia anisan'ny voasafidy handray anjara tamin'ny fifaninanany. 10 ireo vondrona voafantana hifaninana ao anatin'ny sokajy Nature for Water. Tetikasan'ny VOI Tamia namelona indray ny farina Andranobe amina velaran-tany 20 hektara. Tafiditra tao anatin'ny tetikasa ny fambolekazo mba hampitombo ny isan'ny trondro ary mba hampitomboana ny velaran-drano. Noho ny nahavoafantana ny VOI Tamia dia nahazo loka mitentina $1 izy ireo. Manodidina ny 900 ireo mpandray anjara avy amina firenena 20 maneran-tany voafantana amin'ity andiany 24 ity. Vaovao ny fanatanjahantena tsy mazava intsony amin'izao ny fandaminana ilay lalao ara-pirahalaina ionan'ny Madagasikara sy Burkina Faso ny volana oktobra izao. Jessica Mireille sy Manu Randriamalala no mitatitra ny andindiny mikasika izay. Ity ny fanambarana avy amin'ny FMF ny 19 ny volana septambra teo. Ho tontosaina ny Portugal hoy ny fanambarana ny lalao fanomanantena ny Barea ifandonan'izy ireo amin'ny ekipa ny Burkina Faso. Efa nanaiky ny andray ny lalao i Portugal raha ity fanambarana ity hatrany. Dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety indray izy ireo ny 15 ny volana septambra. Laza fa foana ny fisaonany eo amin'ny rotota saika ho atao an'ny Portugal io. Ka ny ekipa ny Luxembourg indray no iona amin'ny Barea. Noho ny fianaky ny Covid-19 any Portugal no antony nanafoanana ny lalao. Ho ataony faraika 12 oktobra alina ifony 12 oktobra ny lalao any Luxembourg. Efa nilaza ny anao ny lalao any Maroc ihany anefa ny mpanazatra ny Barea i Nicolas Dupuis ny alatsinainy teo talohan'ny fanambarana nataony FMF io noho ny fiaya iny ny fianaky ny valanaretina ny Portugal. Saingy mbola resaka fotsiny voalaza fa natao tamin'izany. Dia nivoaka nefa ity taratasy avy amin'ny Fédération Royale Marocaine de Football ity ny 19 ny volana septambra teo fa nanaiky ny andray ny lalao iona ny Barea sy Burkina Faso izy ireo. Lalao izay ho atao El Jadida ny 12 ny volana oktobra izao. Dia namoaka fanambarana indray koa ny mpanazatra io arivo io. Tsy Burkina Faso indray hoe no ifandona amin'ny Barea amin'ny 12 ny volana oktobra io. Fa ny ekipa ny Black Star ny Ghana indray no iona amintsika ka ho atao an'ny Turquie indray ny lalao. Mitentina €100 mantsy ny volalany raha atao an'ny Maroc ny lalao ka tsy ho zaka mihitsy hoy hatrany Nicolas Dupuis. Mifamafondra raha ary samy mananteny ireo petit baolina kitra fa indrindra ireo mpanohana ny Barea fa tsy hisy fiantraikany amin'izy ireo izao fandaminana miovaova izao. Fa niparitaka tamin'ny tambazotra androany ity vaovao mampalahelo ity teratany malagasy iray no maty nisy nitifitra androany maraina tokony ho tamin'ny folora tany Burkina Faso. Avy tao anaty banky iray izy ka niditra ny fiara noho izao nisy nitifitra izao. Novakin'ilay jiolahy ny varavaran'ny fiarany mba hakan'ny sakosiny tsy nanaiky mora nefa ilay teratany malagasy fa nanohitra ka teo notifirin'ilay jiolahy ka hanafaty azy. Raha ny fampitam-baovao hatrany dia géologue tamina orinasa mpitrandraka arenakibon'ny tany tao Ouagadougou Burkina Faso ity teratany malagasy ity avy any Antsiranana ny fiaviny.
vaovao hafakely kosa tany Malaisie dia tovolahy mpianatra iray no very finday ny herinandro lasa teo rehefa hita nefa ny findainy tany anaty ala dia feno sary sy horonan-tsarina arajako be dia be ho rahantsika ary ny fanadiadiana mikasika izay entiny Jessica Miray eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Sarina rajako hita tamina finday very ity hitantsika ity. Somary hafakely tokoa ity tranga tany Malaisie ny herinandro lasa teo ity. Tovolahy mpianatra amin'ny anjery manontolo iray mantsy no nitarena fa very finday. Ny hevitra izy fa very tao an-trano ihany ny finday nandritra n'izy natory. Manamorona ny ala mantsy ny tranony. Rehefa natao ny fikarohana ilay finday dia hita tao anaty ala ambadiky ny trano ihany. Iray andro taoriana ahitan'ny finday dia nosavainy. Dia toy izao no hita tao anatiny. Milaza ihany moa izy tamin'ny fanehoan-keviny navoakany tamin'ny Twitter fa io rajako kely io nangalatra ny finday tao an-tranony ka io izy naka sary sy naka horonan-tsary io. Dia iny lafim-baovao mahatsikaiky iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana indray ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana tanteraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray manasanao kosa tsy saraka hatrany amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.